Manao daholo nareo rehetra. Tokony anarako. Dia ohatr'izay famantarana anahy amin'ny teny tanana. Izaho no solotenan'ny mpanazava eto Madagasikara. Izaho dia mianatra amin'ny université amin'ny Estime 67 hectares. Ny fialamboliko izaho tia manao baskety dia tia mamaky boky dia tiako ihany koa ny mifandray amin'ireny ankizy kely ireny. Tiako mampahafantatra anareo fa izaho marenina. Dia izay indrindra manosika anahy indray anjara eto amin'ity jeu de solo ity dia izaho solotenan'olona manana fahasembanana. Efa tafiditra anaty lalam-panorenana ny momba izay fahasembanana izay fa ny fanatanterahana anazy mbola tsisy mihitsy. Efa misy ny fampiadinana amin'ny sehatra samihafa any nefa mbola vitsivitsy ihany izy. Faly be androany manolotra anareo an'ity lohatenin'ny zavatra ho velabelariko ity hoe nisy olombelona manana fahasembanana ara-pandrenesana. Ireo maren'ireo tsy mampiasa tsy maheno feo izy fa teny tanana no ampiasaina hoentina mifandray. Misy olana be mihitsy nefa ao anatin'izay zavatra izay. Ny olona mandray tsy mahay teny tanana, mieritreritra zareo hoe sarotra be mianatra an'izany, izaho ve dia hay an'izany. Misy ihany ny mandray efa mahay teny tanana, anisan'izany ny mpandika teny fa vitsy kely ry zareo. Rehefa andeha hianatra izao ny marenina, andeha hivavaka, andeha hiasa, dia tsisy mpandika teny ry zareo. Maro ihany koa ny tanora eny amin'ny fiarahamonina eny manompa, maneso anay, meme anay, manilikilika anay. Be dia be ihany koa ny mandray tsy mba tia mifampizara aminay. Ohatra hoe mba mifampizara traikefa, mifanome hevitra, sy ny ohatr'izany. Vokatr'izay, mety eritreritra mandray hoe tsy mampanina zareo izany koa ve dia anina. Nefa tiako fantatrareo fa misy fiantraikany be aty aminay izany. Lasa tsy afaka mifandray tsika dia lasa tsy mifankahazo ihany koa anatin'izay ny mandray sy marenina tiako tenenina eto. Lasa tsy afaka mifanerasery tsika ao anatin'ilay izy. Dia ny marenina ihany koa lasa misy fiantraikany be aty aminay ilay izy izany. Dia lasa tsy ampy fisokafana eny amin'ny sehatra hafa izay dia lasa kivy izay dia lasa malahelo izay avy eo. Eny amin'ny fiarahamonina eny koa izay dia vitsy ny sehatra azonay seharana. Tsy afaka mifanakalo hevitra tsiny izay ao anatin'ilay izy. Tiako fantatrareo ihany koa ny toe-tsain'ny marenina. Samy hafa aloha ny tontolon'ny marenina sy mandray. Misy ny marenina manafina amin'ny kilemany hoe izaho ve dia marenina, tsy afaka mifandray amin'ny marenina, menatra amin'izay kilemako izay. Lasa makatahaka ny fombafomba mandray izy ireny. Amin'ny ohatra hoe anatin'ireny tambazotra Facebook ireny, misy marenina mametaka écouteur. Te ampiseho izy izany hoe izaho maheno, nefa mba henony ve iny écouteur henony iny. Etsak'ilan'izay nefa misy ihany koa izao ny marenina mirearea amin'ny faharenany, ohatranahy zao afaka mampiseho an'izao zavatra izao aminareo tsy menatra. Izaho mianatra any amin'ny université misy mandray mpiara-mianatra aminahy, izaho tsy menatra mihitsy. Faly be ary mampiseho hoe izaho marenina. Etsak'ilan'izay nefany raha misy marenina te hiditra hoe hifandray aminay izay tsy mandaha, faly be ary izay afaka mifampianatra teny tanantsika, afaka miaraka amin'ny lalaotsika. Fa olana rosiko anareo tokony mianatra teny tanana ny mandray. Satria teneniko anareo, raika amin'ny 20 andro fotsiny anie anareo dia efa afaka mianatra, afaka mahay teny tanana dia afaka mifandray aminay. Tiako fantatrareo ihany koa fa tsy fiteny hoe moana aminay. Satria marenina ihany dia afaka ampilazana ny kilemanay satria misy ane marenina aminay afaka miteny kely na dia tsy mazava ary. Marina fa mampiasa teny tanana izay fa misy ihany ny afaka miteny kely. Dia tiana ihany koa nareo raha mba manampy anay ho an'ny ady ho any amin'ny fanjakana, ho an'ny mpandika teninay satria izay zao raha andeha hiasa, hianatra, tsisy mpandika teny. Fa indrindra eny amin'ireny TV sy ny hainao manjery samihafa ireny télé anankiray ihany izao misy mpandika teny fa mba tianay izao raha mba betsaka ny mpandika teny any amin'ny télé samihafa. Misaotra betsaka anareo nijery anahy sy naharitra ny ainana. Raha sitratsika dia satria moa izy efa nambara teo manan'olana ara-pianona dia ndao tsika hitsangana anofahofa tanana ho fisaorana azy ary.